Alarobia fahavalon'ny volana aogositra 2024 tompoklasy tompoko vavy ampitiavana noerahana aminao ary anasananao indray ny anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao ito amin'ny fahita lavitra ma TV. Ny sehatra politika izay no anomboantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity tafiditra ao anatin'ny fotoana fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo maniry izay andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao. Kandida vehivavy iray no nanatitra ny antota taratasy filatsako fidiny ny tolakandro teo dia tsy akory izany fa Ramatoa Fanerisoa Erinaivo. Kandida faefatra tonga nametraka ny taratasy filatsako fidiny tetsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana i Fanerisoa Erinaivo. Ny antoko patramana ny Parti des Travailleurs de Madagascar ary ny antoko zamana ny Zanaky Madagascar no nanolotra azy ho kandida amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Repoblika amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Nandritra ny valan-dresaka fohy ny fanaovany tampanao gazety no nilazany ity kandida ity fa manana ireo traikefa entina miady amin'ny fanaovana tsindry azo lena sy ny ady amin'ny kolokolo ny tenany ka ahafahany mampandroso any Madagasikara. Mitovy tamin'izany ihany koa ny nambarandreo antoko roa izay nanendry azy solotena azy ireo amin'ny fifidianana ny fahatsapana vehivavy vonona ary samy roso amin'izay ataony no antony nandrotsahana azy hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko patrama. I Fanerisoa Erinaivo izany no kandida faefatra nametraka ny taratasy filatsako fidiny ary voalohany kosa amin'ireo vehivavy.